atao ihany koa ireo tale-paritry ny postra manerana ny nosy. Hamafisina trano ny fitsinjaram-pahefana eo anivon'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny haitao arakajy mirindra. Haramaso ihany koa ireo asa efa natomboka momba ny fanapahariana ny teknôlôjia vaovao hanatrarana ny vina ny fitondram-panjakana. Nomena moto tsirairay avy ireo tale-paritra hahafahana midina any amin'ireo toerana tsy tonga ny fiara. Tsy fanolorana moto androany ty moa zany dia mbola tafiditra indrindra ao anatin'le tetikasan'ny filoham-pirenena numerika ho an'ny rehetra izay fanomezana ny fanomezana fiaran'ireo tale-paritra teo aloha mba ahafahan'izy ireo manatanteraka sy manao tsaratsara kokoa hatrany ny asany, dia mba ahafahan'ny vahoaka ny tsy monina andrenivohitra misitraka ny fivoarana ara-teknôlôjia. Izay anatin'ny politika ministera ihany koa ahafahan'ny maro anisa misitraka sy mampandroso ny faritra misy azy ary ho an'ny fivoaran'ny Madagasikara ihany koa. Hampitomboana venina heny ny teti-bolan'ireo foibe mpitantanana any amin'ny faritra ny taona 2024. Izahan'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny haitao arakajy mirindra ny hampitovy lenta ny faritra rehetra manerana ny nosy.